firenena efa normapiana dia niraisiny fianakavian'ny firenena africaine androany la zone normapiana. Ny firenenan'i Madagasikara moa izany eo amin'ny fianakavian'ny africaine no votoatin'ity dian'ny délégation malagasy ity. Tamin'ny valora maraina androany maraina dia niraisin'ny sommet extraordinaire des chefs d'État et du gouvernement de SADC ny foire zone européenne no iraisiny amin'ny standing ovation satria dia noesorina daholo zany izay sazy rehetra miaka ta Madagasikara teo amin'ny anivon'ny SADC dia miverina eo amin'ny toerany manisy azy indray eo anivon'ny SADC zany misy dirina misy politika. Tamin'izany ny fandraisana ny foire zone européenne izany dia mitesitesity ny gadarina tamin'ny dia miaraba ny vahoaka malagasy manontolo mivoaka tamin'ny kriza misafidy ny filopirenena ary tamin'ny filanina sy firotanana raha nampitaina zany amin'izay rehetra miseho eran'ny Afrika dia tena azo lazaina fa i Madagasikara dia firenena tsara araina ohatra amin'izay lafin'izay. Dia nangataka fitenenana tamin'ny foire zone européenne ely zany ny SADC dia miteny tamin'izany ny fo misaotra nakasitraka ny asa rehetra izay nataon'ny SADC teo amin'ny fandaminana ny médiation izay nataon'ny SADC zany nandaminana ivoana tamin'ny krizy nahazo amin'ny malagasy. Rehefa fiona nataon'ny SADC iny dia niroso tao amin'ny sommet plénière ny firenena ny Union africaine délégation européenne misy tamin'ny fitolohan'ny lanona zany dia misy raha mety fahanginana ho fahaterovana ny filoha Madiba Nelson Mandela taorian'ny hymne Union africaine dia avy eo dia nisokafan'ny filohan'ny Union africaine ny lanonana dia tonga dia nomena an'andriamatoa zone européenne président de République Madagasikara ny fitenenana izy no chef d'État filoham-pirenena mandray fitenenana voalohany androany ary teo amin'ny tribune ny Union africaine no nanaovana izany fitenenana izany. Ny kabary nataon'ny filoha européenne androany ny fahafaliany tanteraka tamin'ny anarany manokana sy amin'ny anarany vahoaka malagasy amin'izao fiverenan'ny Madagasikara eo amin'ny afrikan'izao indray rehefa voasazy nandritra amin'ny dimy taona dia tavaverina soa amatsara. Ary izany fifaliana izany dia namerenan'ny foire européenne fa papakevitra ny vahoaka malagasy hanoratra krizy vaovao amin'izay amin'ny tantarany satria ny fiverenana ny ordre constitutionnel sy ny fandriam-pahalemana izay zany no mibaiko ny projet politique économique entin'ny foire européenne. Ary ny firenan'ny andriamatoa filoha tamin'izany kabariny izany ny zavatra rehetrarehetra mandady tamin'ny firenena mandritra izay fotoana sarotsarotra izay ary firenandray nisorany ny vahoaka malagasy tamin'ny fahendrena izay nisafidy ny vahoaka amin'ny krizy. Nopelina kokoa tanteraka tokoa ny vahoaka malagasy amin'adika krizy vaovao ary anisan'ny tenena tokoa fa dia misy ary mirany manakorotana amin'ny fiainam-pirenena dia ny vahoaka malagasy amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'ny lafiny generaly dia tia voazany rehetrarehetra zany ary profony zany izy dia tamin'ny nametrahana azy tamin'ny fotoana nametrahana azy investiture tamin'ny sabotsy teo dia niteneniny tamin'ny fianakavian'le ny firenena africaine niafaliny nahitany fa nanasika teo ny finaliste tamin'ny présidentielle dia docteur Jean-Louis Robinson. Tamin'izay fotoana izay moa dia teka mirefy-kevitra firenena africaine izany fanambarany filoha européenne.
ny verena ny amin'ny koa ny fahasaliny sy verenana amin'ity fianakaviana ity ary nanamarihany fa Madagasikara na dia efa 5 taona raha misy teo dia nanaraka hatrany miasa nataon'ny Union Africaine amin'ny vonona tanteraka i Madagasikara zany anohana ny programa rehetra dia napetraka sy apetraky ny Union Africaine. Na raha rotony koa ny tisy taon'ity izay misy abio kabariny teo ny nanaovany fiantsona amin'ny fomba ofisialy ny bailleurs de fonds anaty zany misy ny conférence des bailleurs de fonds izay ho atao izay angata amin'ny Madagasikara ho atao ao anatin'ny 3 volana. Ary zahay tamin'izay no nanarana ny anjara fitenenany dia tehaka amin'ny refikefitra no afaly hoa fitrana mavo manasika izany. Zay ny zavatra azo ambara androany efa feno namany izay misy ny mpamakazety miaraka amintsika izay nahakonisy fa ny zavatra azo lazaina dia izao hoe amin'ny teny frantsay angamba dia hoe la vedette du jour ny à l'honneur ny firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy.